tenin'andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika vitaiza. Fiarabana sy firaritso mandrakariva ary havana no atolotra ianareo izay manaraka ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ny fanjakana ankasitran'Andriamanitra. Izany no lohahevi-dehibe hatrehintsika amin'ity herinandro vaovao ity araka ny andiny teny fanorenana manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo indro fa araka ny fahamarinana no hanjakan'ny mpanjaka ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny izay atoko fa 2:30 ny andininy voalohany. Ny fanjakana ankasitran'Andriamanitra dia izay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoan'ny mpiarabelona sy ny firenena. Jesosy Kristy ilay mpanjaka matoko sy marina sady andrin'ny fiadanana no ivony zany fanjakana zany sady fotom-piorenan'ny fanjakan'Andriamanitra raha teo. Hoy izy, fiadanana ho anareo. Jana 20:7-20 ary dia azony tononona tokoa izany satria tompony ny fiadanana izy. Ny fotokevitra ny indiantsika. Andriamanitra no tompony fahefana sy ny fanapahana rehetra ary izy irery ihany. Tamin'ny alalan'ny teniny no nahareny ny fahefana ary mbola izy ihany koa no mandrindra ny fampiasana ny fahefana manapaka eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny firenena. Fa voasoratra hoe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra hoy Paoly amin'ny Romana 13:1-2. Izany tendrin'Andriamanitra izany dia asehony sy tanterahany amin'ny alalany atao hoe fiantsoana. Fa izay nitendreny no nantsony koa izy. Romana 9:13. Koa dia ny Tompo no mampindrana ny fahefana sy manome fanapahana ny olombelona ary manome izany mba hanatanterahany ny heviny sy ny sitrapony izay mahasoa. Inona no hevitr'Andriamanitra sy ny sitrapony? Dia hoy ny Tompo mamaly izany. Fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo i Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 5:20. Miaraka amin'izany dia misy ny toky izay omeny ary koa ny fipetra izay apetrany manao hoe ary hiantso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko dia iaino anareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha ka tsahy nareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 5:20. Ny hotopatin'ireo teny mifanaraka ireo dia fiadanana sy fihavanana dia fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ka tsy Andriamanitra lavitra intsony izy na vahiny tsy mahafantatra izay miseho amin'ny tokantram-piainan'ny olona fa Andriamanitra manaiky ho tompotrano sy ray piahy manaiky iray antoka amin'ny olony ka mitsinjo azy amin'ny adiny sy ny antony rehetra izay tadiavany azy. Raha finitenina dia Andriamanitra manaiky ny hanapaka fiadanana sy ampanjaka fahamarinana eo amin'ny olona mba hahatonga fahasambarana ho azy. Ary dia ho amin'izany indrindra no nanomezany sy nanendreniny zanan'ilay tokana araka ny teny faminaninana ampitondraina ny Isaia manao hoe fa zaza no teraka ho antsika, zazalahy no mena antsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andreniny fiadanana.
ny andro ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahantaperana amin'ny seza fiandrianany Davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny hitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ny fahasari-piaron'i Jehovah tompony maro no hatanteraka izany. Isaia 8:5-9 dia antoka lehibe sady ambony indrindra zany zao men'Andriamanitra ka tsy misy tokony isalasalantsika. Ho fananterana ny fanamarinana mampanjaka angasitrahana an Jesosy. Dia hoy ny tenin'ny rainy aminy raha niova endrika teo an-tendrombohitra Jesosy nitondra ny Petera sy Jakoba ary Jaona manao hoe ity no zanako lahy hitokana, izy no henohy. Mateo 7:15-5. Ny vaky teny zay omenantsika. Ny voalohany dia ny epistily ho an'ny Romanina 4:20, ny 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Io dia teny milaza fa Andriamanitra no tompony fahefana, aza ny fahefana, izy no lohan'ny fanapahana rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany. Izay olona nomeny zany dia manana didy masina hampanjaka ny fahamarinana araka n'Andriamanitra sy ny fiadanana ary ny fifaliana, tsy amin'ny herin'ny tenany fa araka izay fitariany fanahy masina azy dia araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka hiasany amin'ny kery sy fahefana mba hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra mahasoa azy. Ary dia mahazo toky izy fa Andriamanitra homba azy ary ny olona ankasitraka azy koa. Ny vaky teny faharoa, Isaia 2:7-9 dia milazany amin'ny toetra takian'Andriamanitra amin'ny mpitondra, zay lazaina hoe koa ny mpitondra modely araka ny fenitra apetrak'Andriamanitra. Raha ny lafi ny fizotry ny tantara, ny teny eto dia manondro ny fahatongavan'i Kristy, mpanjaka ny fahamarinana zay ho avy tsara zay rehetra mampiasa sy nampiasa ny fahefana ka navahany ny mpitondra endry sy avo fisainana, ataon'ny soratra masina hoe mitoetra andrina, zany hoe manana toetra n'andrina am'izay tsy manam-pahendrena, zay lazainy soratra masina hoe koa hoe adala, dia izay mpifetsy ny namany sy mpampahory ny tsy manana. Manao ahoana ny fitsaran'Andriamanitra ny fampiasana ny fahefana zay omeny. Hoy isika tetsy aloha, Andriamanitra dia manindry fanjakana sy manome fahefana ho an'ny olona mba hanaovany ny fahamarinana sy hahatonga fiadanana noho izany. Koa ny fahefana zay omeny dia ny ampandroso ny firenena sy ny anomezana voninahitra azy Andriamanitra. Izay rehetra tsy mahasoa sy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia toeriny tenin'Andriamanitra mafy. Toy ny nananaran'i Jesosy ireo faritra manao hoe loza nareo mpitarika jamba. Mateo 7:20-21. Fa raha ny jamba no mitarika ny jamba dia samy ho latsaka any ankady izy roa. Mateo 5:20-24. Tahaka ny tareto men'Andriamanitra ny olona no azo anoharana ny fampiasana ny fahefana anapaka. Koa zay hita fa nanao izany araka ny saina sy ny sitrapon'ny tompo zay nanome zany fahefana zany dia ankasitrahany ka ataony hoe mahatoky. Ary dia niteneny mazava manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao ka dia ho tendreka ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Mateo 5:20-21. Izy dia sandratr'Andriamanitra mandrakizay amin'ny toeram-boninahitra zay nataony mendrika azy, ka nandrony soratra masina azy hoe fanaka omem-boninahitra. Timoty 2:2-20. Ary misy tokoa ny ohatra zay tsarotsika any amin'izany dia Davida mpanjaka zay voalaza fa lehilahy araka ny fon'Andriamanitra, Samuela 2:8-20 zany, ka no tendreny hanapaka ny Israely olony dia niahy azy sy hikarakara azy toy ny ondry ny fiandriny. Fa natahotra n'Andriamanitra Davida ary nitady mandrakariva ny sitrapony, nangataka ny fitariany ny amin'ny ampiasain'ny fahefana zay nomeny tompo azy ho eo am-pelatanany. Dia voalaza fa nankasitrahan'Andriamanitra izy ka nampandresy azy ny fahavalony rehetra ary ny firenena Israely zay nentiny dia nisandratra ambony sy niadana tamin'ny andro ny fanapahany.
misy kosa nefa nanao tsirambina ka nanao ny talenta zay mimena azy araka zay tiany de araka ny sitrapondry ka ny voalazan'ny soratra masina aza dia nandevony zany talenta zany nataony ary tsy mahagaga raha milaza amintsika ny tenin'Andriamanitra raha misy ny tendrena ho anapaka ho izy na hitondra firenena de haoka hanao izany amin'ny fahazotoana hoy Paul amin'ny Romanina 12:7 fa sarotra indrindra ny navalin'ny tompo ilay tsy nampiasa ny talentany menazy ka ho izy taminy koalao amin'ny talenta de omelay manana ny talenta 10 fa zay rehetra manana dia homena ka anambe izy fa zay tsy manana kosa na dia zay ananany azy dia halaina aminy ary ario ho any amin'ny maizina ny velany mpanompo tsy mahasoa ano misy ny fotoamanina sy ny fitroanify Matitoko 5:7 ka hatramin'ny 7 zany teny sarotro zany ary dia tsy lavitro zany koa ny fitsarany reo zay nitendreny ho mpiandro ny ondrony kanefa nanao tsirambina ny fanampony ary nanatavy ny tenany no nataony hoy ny tompo aminy loza mpiandro ondrony ny Israely zay mamahatena mo tsy ny ondro fa mo tokony andrasan'ny mpiandry zao no lazain'i Jehovah tompo indro avy hamely ny mpiandro ondry aho de ampamoahiko ny amin'ny ondriko izy ka esoriko tsy andro ny ondriko itsony de tsy hamanteny intsony ny mpiandro ondry fa hovonjaiko eo amin'ny vavany ny ondriko mba tsy ho azo ny hoanina intsony fa izao nolazain'i Jehovah tompo indro izaho zaho izy no hiandro ny ondriko sy andinidinika azy Ezekiel 4:7 ny 7 ary ny 1:10. Mandeha ho ifezintsika riavana izao teny fampiorenana ny finoantsika mikasika ny FDB manao hoe ny fanjakana zay angasitrahan'Andriamanitra no tsy haiviny tompo tamintsika tamin'ity andro ity fa izy tokoa no tompo zay niavin'ny fahefana sy ny fanapahana rehetra teny fampieritreretana antsika piray firenena zany fa samy tompo nantoka eo anatin'Andriamanitra isika ny any fanoavana ny sitrapony dia nitandrovana ny rarina sy ny fahamarinana mba hahatonga fiadanana ho antsika ho an'ny firenentsika sy ho an'ny taranantsika raha teo inona ny fototra zay avin'izany fiadanana izany dia isika samy ho vita fihavanana amin'Andriamanitra tompony zavatra rehetra ary isika vonina ny hanompo azy ka mba ho tanteraka amin'ny firenentsika araka ny teny mpanao salamo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamaniny fa naniraka an Jesosy Kristy zanany izy tsy ny hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao ka hiteny amintoko hoe fiadanana ho anareo voninahitra ho an'Andriamanitra ary ny fiadanany ho an'ny olona ankasitrahany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana.